teny ho anao ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ho an'ny olana rehetra ho an'izay zavatra mitranga rehetrarehetra amin'ity semaine vaovao nomenao mahafinaritra ho anay ity indray dia nidera ny laza amin'ny voninahitra Jesosy dia asandratra eo anay irery ihany fa tsara loatra ianao mamy loatra ianao Jesosy ary tena mankafy zay Jesosy ny fiarahanay lalana aminao mankasitraka indrindra Jesosy malala misaotra dada malala misaotra indrindra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Alleluia amen. Andaontsika hitehaka ho an'ny teny. Manona ny araba ho antsika tsiraindray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity sekoly famana olana andaontsika mbola hitoy hivavaka andraisantsika ny teny indray ary ro mpanompon'Andriamanitra izay mbola hiakatra eto ihany koa dia ny tompony hitantana azy amin'ny zavatra rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena nampianarinao tokoa izay adio fo amin'ny fotoana tokoa mantsy tena tsy madio ny fonay dia tena tsy mahita an'Andriamanitra tokoa izay. Tena misaotra ny amin'izany fampianarana izany, misaotra ny amin'izany partage izany Andriamanitra fa ilainay tokoa ny fanadiovana ny rehetrarehetra. Misy fotoana ary izay Andriamanitra tamin'ny nanangana ny ministera dia matetika adinonay ny manolotra ny fonay anao, matetika mandeha araka ny fonay sy ny hafanamponay amin'ny maha-olombelo izay indraindray. Nefa ny zavatra andrasanao aminay dia ianao tanteraka no mitarika ary satria zanakao izay dia tarehany fanahinao. Ankehitriny izay dia manolotra ny aminay rehetra indray, manolotra ny fonay ho eo aminao satria ianao ihany mahay mikontrôle ny fonay mba tsy handeha amin'ny émotion izay satria izany no mahatonga ny satana mamitaka ny fonay indraindray fa kosa ho ianao hoe anaka atolory amin'ny fonareo dia ianao no mahalala izay mahasoa ny zanakao rehetra. Mankasitraka indrindra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy eo am-pelatananao ihany koa ny contrôle ny fotoana ny androany ity satria servisinay ity Jesosy fa servisinao. Saotra tompo malala. Amen. Amen. Izy ranabavy teo hoe izy pasteur hoe mila madio fotsika ary tena marina izany. Amen. Isan'andro sika dia mila manadio fotsika ary tsy maintsy atao zany. Tsy maintsy atao zany satria ny fo sy ny saina matetika moa ny Baiboly dia milaza ohatrany hoe ny fonareo ny fo azo lazaina hoe ity fa nandray koa le izy ny antsoina hoe lalin'ny fieritreretantsika. Ao amin'io lalin'ny fieritreretantsika io dia mifamafao zavatra be dehibe ao. Zay no mahatonga antsika mila manolotra n'izy io an'Andriamanitra satria raha itsika ny mezaky ny contrôle an'io dia voavitaka foantsika, voavitaka mandeha amin'ny sentimentsika. Tadio fa Andriamanitra nefany tsy mandeha amina sentiment fa mandeha amin'ny teniny satria fahamarinana izy. Amen. Ao anatin'ny fo zay koa na ny lalin'ny fieritreretana dia tadidio fa mila diovina koa ny fisainana akoatra ny fisotroantsika ny rahan'i Kristy izay manam-panakaiky antsika amin'Andriamanitra sy manadio ny fieritreretantsika dia manana para koa antsika manadio ny fisainantsika. Amen. Ao anatin'izany fisainana izany mety tsy ho hitany eo akaikinao ny zavatra saininao fa tadidio fa ny fisainana dia langage ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra saintsika mety tsy ho hitany eo akaikinao fa mitabataba ary ren'Andriamanitra ny zavatra saintsika. Ohatra zao raha misy manao partage eto na mizara tenin'Andriamanitra dia manao Andriamanitra mamaly ao anao moa zany m'exaucer ny faniritsika raha araky ny sitrapony raha toka reny tsara fa manao amen le tena amen isika. Amen. Tsy le amen eto fa le tena amen miatraika any anatin'ny fonao mihitsy. Raha misy zavatra tena maharesy lahatra anao avy amin'ny source atsika dia ny Saint Esprit zay mampiteny ilay mpanompon'Andriamanitra eto dia manao amen tena mitroko maximum possible anao dia afaka mitranga eo le vokatra. Alléluia. Izany zay ny takina amintsika tsirairay avy dia ny attitude atsika eo ampandraisana ny teny.
ny attitude atsika. Alleloia. Ilaintsika manana attitude e mafana tsara eo ampandraisana ny teny. Ny zavatra zaraiko fo eto androany a dia boky Efesiana toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Efesiana toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7. Hoy ny tena soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, koa izany no ilazany hoe mifoaza. Ndao mba irahantsika mamaky azafady a. Koa izany no ilazany hoe Efesiana 5:14-18. Koa izany no ilazany hoe isa 2 mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara ny fandehanareo mba tsy tiondrahanareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Amen. Ka araraoty ny andro azo anaovantsoa fa efa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa ko fantatrareo zay sitrapony tompo. Amen. Hoy izy hoe mifoaza ianao zay matory. Tsy kasianao zay mety sanatry mbola matoritory amin'izao 2026 akatoko ny famaranana n'izao tontolo izao dia mandidy atsika ny tenin'Andriamanitra mifoaza ianao zay matory. Alleloia. Amen. Sa tsy amen? Ino no fifoazana io? Io fifoazana ina le torimaso azafady. Le torimaso tsy kasianao moa zany a matoa izy manaitra atsika hoe mifoaza ianao dia hitan'Andriamanitra zany fa tsy fotoana tokony fatoriana zao. Io tsy torimasonao tamin'ny alina fa ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao, plus me manakaiky ny fiavian'Andriamanitra dia me plus me variana ny olona. Ary zay mihitsy ny tanjon'ny Satana hitondra divertissement indrindra eo anatrehan'ny olom-boafidy mba ho variana izy rehetra, nefa io olom-boafidy io dia manana mission goavana eto amin'ity zao tontolo izao ty. Raha lasaina bavy matoa Andriamanitra manaitra atsika mba hifo dia satria misy teniny manao hoe Davida dia nahatsapa ao amin'ny Salamo 112 zay mampianara anay anisa ny andronay. Amen. Satria plus ny fotsika androany dia miakaiky ny fotoana. Raha plus ndratsika amin'ny fo raha sitrapony tompo dia miakaiky ny fotoana, miakaiky. Zany hoe ianao tsy manana fotoana be dia be tsondra lasana bavy zokray mandrenisany io. Nefa ianao nambetrahan'Andriamanitra mission goavana be eto ambonin'ny tany. Ka mba tsy haninenantsika dia mila manarara ohatran'ny fotoana omen'Andriamanitra foana tsika. Ary zay no mahatonga n'Andriamanitra manentana atsika mifoaza ianao zay matory. Inona ka io torimasontsika io? Mazava ho azy moa fa rehefa matory tsika tsy eny ambony sesa fa eny ambony fandriana. Ny fandriana zay asian'Andriamanitra hitsangana atsika teo dia ireo zavatra vie quotidienne atsika, ireo langage courantsika isan'andro. Inona moa le vie quotidienne? Ny embouteillage iny moa fa tsy afaka ialana ohatra, ny resadresaka isan-karazany, ny zavatra tsy dia misy ifandraisany amin'ny fanomananao ny fiavian'i Kristy, ny fanomanantsika tena. Mety discussion tsy dia ilaina, mety karazana fifamaliana anaty Facebook na mety tenin'Andriamanitra aza izy, fa ozy izy ny teny soratra masina alaviro ozy izy ny discussion an'olona daladala. Samy mandiny tena mainina fa anomana voyage geza betsika isanao io, ary mila mamita mission anatin'ny fotoana aingana. Noho izany raha tsy conscient tsara tsika, alleloia, dia ao anatin'ny torimasom-panahy io. Azay mahatonga n'Andriamanitra hoe mifoaza. Ino io torimaso io? Le karazana ohatrany hoe zavatra mandany ny androntsika. Misy zavatra ny tadidio hoe misy ny antsona eto amin'ity tany ity, eto amin'ity resaka ara-panahy ity, misy ny antsona hoe voleur du temps, zany hoe fanahy mangalatra fotoana. Ianao variana eo, tsika kristiana indraindray ohatrany hoe fianakaviana betsaka ny hitako rehefa mamangy fianakaviana, ary ny mahagaga aza misy pasteur. Tsy ato amintsika aloha izy fa pasteur nama.
anoasan'andriamanitra zay ndray andro ingare mbola mijery novegasy ao an-tanàna ingany anga mba tsotsika zany amaina io izy inge rahalahy ozy izy ny tena soratra masina ifantariny zavatra rehetra fa azony mafy zay tsara le verset tompotra aza ampiasa-posena za raha tsisy ilana azy alleloia zany hoe te izy ny te hijery novegasy a de amboary le verset inaka ny zavatra hotsapanao anatin'io ao misy karazan'olona kristiana tokony andany zany hoe ahoana moa zany itsika sy anao tokony médite tenin'andriamanitra maraina toandro rivo hoy izy hoe aza isorony eo aminao izy ty boky ny lalàna ity alleloia dinio andro manalina manaova méditation amen satria miantoka no avinao amandrak'izay anao eo inakay no hitanao amin'ny novegasy ao anomano kristiana mbola mijery film gasy raha fozatsarotiny inakay no hitanao anatin'izany zaga nisy fotoana nahatratra olona lahatra tarindra ndray andro tamin'ny cinéma to tamin'izany tsy hoe lahatra iaraka amin'zareo koa fa sedranandalo rasana bavy eo tsisy zavatra hotroanao anatin'io inona moa ny ao anatin'ny raha vozatsarotiny zany olona mifamaliny ao akizy mamaly ray aman-dreny ao nefa soratra masina miteny fa hoy izy raha tianao no lavandro enany ianao ry tanoro dia manajany raha isireninao amen inona moa hita anatin'ny film gasy olona mifamaly ary tsy namba ntsikalitra kely ny masoko andeha ho an'ny olona zay mijery ao an-trano ao tsy mijery fa tsipalitra fotsiny de mba inona mo mahavariana ny reto olo reto maraina tandro arivo ato ka za zao ka za zao ka tena kamana izany mahavariana an'izy rehetra lasana babo zoko ray mandrenisany eo mila mifo amin'ny toromasotsikasika fantaro inona ny miantoka ny mandrak'izay ianao dia ny amin'izay ihany no tokony andranitsika ny androtsika rehetra akoatra ny fifoazatsika ireo zavatra mahavariana atsika rehefa mifonga atsika dia mbola misy mission ngeza be ampalaovin'andriamanitra atsika hoy izy fa zao voary rehetra zao dia samy maniry fatratra ny ampisehoana anao zanak'andriamanitra indray koa rehefa mifo zany ianao alleloia dia lasa koa ianao mampifo ny hafa amen tsy vitany ray andro zany mbola mission goavany zany no zany manaitra atsika andriamanitra androany mila mifotsika alleloia mifo azy ianao zay matoro izy izy dia mitsangana amin'ny maty inona indray koa io karazana fahafatesana io io fahafatesana io a ohatrany hoe reo zavatra ohatra misy relation misy namany efa tsy tokony ho namantsika ntsony tadio fa ny fotoananao dia fiainanao ny fotoananao dia fiainanao amin'ny fotoana omenao olona ny fotoananao dia lasa n'iny zay ny fiainanao raha tomoka hitondranao any amin'ny fahatsarana tena nomana ny mandrak'izay anao le olona dia tsy problema le izy fa raha angalatra fotsiny ny fotoananao ia terem-piandohana dia angalatra ny fiainanao koa zay ary misy koa karazan'olona tsika zao mandraharaha manao asa misy karazan'olona rehefa mivavaka ianao dia io olona io angalatra fotsiny nandehanan'io teo araky ny teny araky ny témoignage nataony taty teo tsika tokony anana fatsilopana amin'ireo olona mangalatra ny fotoana misy ny olona tena hita hoe tena hoe agent diabolique tena hoe tonga eo amintsika andrebireby fotsiny ohatra ny hitanao tsara izy dia mandeha amin'ny sentiment ianao nefa rehefa tena mandeha ny fotoana ay angalatra fotsiny ny atongavany mety ho vola io mety fotoana io mety zavatra be dehibe fa tsika isanao androany asain'andriamanitra mifo mihitsy aloha masom-panahtsika alleloia ary ahoana ny fomba isokafatsika dia tsy misy akoatra ny fiombonana amen aoka ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'andriamanitra dia tao amin'ny kristy ihany koa hoy aho hoe tandremo reo olona zay mangalatra
ny fotoananao na ny zavatra izay alefa ny satana ny eo amin'ny fotoananao. Ity zavatra tena tsy tiako tamin'ny fotoanandro fa zaray kely izy. Ny mpanompon'Andriamanitra izay nanitsy aho hoe tandremo télévision maraina atoandro hariva io. Antrany kely aloha satria fa za zany etsika isanao ty télé. Ohatrany io télé io na tsy jerena fa mirehatra fotsiny eo. Ohatrany tsy mahazo haintsika raha tsy mirehatra io. Ary io rehefa eny am-pelantanao ny télécommande tsy voatery japijapinao fotsiny dia zay mahafinaritra anao eo. Japy kely tsisy ray minitra koa dia mijapy ray indray. Dia mijapy ray indray. Dia iny mbotra ny fafinaretanao hoe tsy haiko hoe tapitapika eo nefa ny jerenao lany 45 minutes. Lany ny adiny ray. Dia misy fotoana koa ilay torimaso araka ny resahako tao, ilay fahafatesana misy fotoana. Ozy izy ny tanora zay zafady amin'ilay fitenin'ny tanora mitogabe fotsiny eo. Enao mandinidinika ny hoavinao eo, matsiarotsaro lasanao eo, tapitapika eo adiny ray na tsiaro lasanao enao. Mandeha koa moa ny hira ny sasany amin'izany. Lasako misy hira ohatr'izay fa tsy tadidiko izy mihira azy. Dia matsiaro lasana eo izy. Rasana bavy, aza matsiaro lasa anao zavatra vaovao anao Kristy. Dia inona no hoavinao ray manontolo. Amen. Ary io tsy ny olona, tsy pastera, tsy ny mpanompon'Andriamanitra, andraikitrao zany tenenina akaikinao, andraikitrao no hoavinao rehetra. Azakina amina mpanompon'Andriamanitra no hoavinao. Mitsangana eo amin'ny toerana izay nahafaty ianao. Alleluia. Inona no nahafaty ianao tamin'ny 2025? Nahafaty ny zavatra rehetra, ny anory ny asana, na ny ministera, na ny rehetrarehetra. Alavio reny. Alleluia. Dia aza mihavana amin'ireny tsony fa efa lalana vaovao ny tokony hitondran'Andriamanitra anao. Amen. Anjaranao no mangataka amin'ny fanahy masina meo amin'izay ireo karazana gropy olona vaovao anasoa fotsiny. Hitondra ao amin'ny anjara voatendriko. Alleluia. Fa ny zavatra rehetra dia hiara-iasa rehefa mivavaka ianao tsara ombona. Hiara-iasa asoanao. Dia izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araky ny fikasany raha teo. Ianao zany vao antso zany. Amen sa tsy amen? Ianao zany vao antso zany. Satria ianao ilay vao antso, vao fidy, dia izy matoky ianao, dia momba anao izy mandrakariva. Alleluia. Alleluia. Izany zasy ianao mila mifo, mila mitsangana maty dia mampazava antsika Kristy. Zany hoe rehefa mitsangana, andraikitsika ny mitsangana. Alleluia. Andraikitsika mifo, andraikitsika ny manina moa zany miala eo amin'ny fandriana izay nampatoritory antsika, niala teo amin'ny torimaso pafatesana izay nahazo antsika. Rehefa vitanao ny paranao, dia paran'Andriamanitra amin'izay ny manome fahazavanao anao amin'izay lalana tokony izoranao. Alleluia. Alleluia. Izy miote manala ny voile eo aminao, mahita amin'izay hoe aity olona teto amity sentiment fotsiny kay ty. Aity tena agent diabolique ny rano olona teto andona zao ny mahagagy. Misy fotoana ireo tsy manam-bola, tsisy miantso anao zany. Rehefa mahany ianao, ohatra ny fantatsy ilay olona 1 kilometatra zay manfo ary, ohatra nahazo voly ty ianao. Allô? Za higadra mantsy tonton fa tena mahavonjy ao mihitsy aloha. Do. Ianao koa moa amina kristianina dia aza iloza modina fanina nila zay mila vonjy aminao. Tsy ny olony rehetra tompoko no vonjainao. Amen. Misy olo tonga eo aminao idévorer ny fanananao fotsiny. Mila manana esprit de discernement tsika. Mas 300 000 ariary ianao, inexacta ny entiny tantinina avy any hoe higadra ange tonton raha tsy menao 300 000 ariary iny. Amena olona ry ohatra zao. Lasany nefa le izy, hay olona tsisy gadra zany koa fa lainga fotsiny le izy. Avy eo Nicolas zany akaotsy voalo. Zay le Jesosy io. Jesosy efa nomeko anao 300 000, ianao tsy nandinika. Lasana bavy io, tsy zay tonga mangataka aminao rehetra dia omenao plaisir daoly. Mandiny mangata amin'Andriamanitra. Izay le nahafaty antsika tamin'ny heritaona, tamin'ny roa taona,
mila tsy verenantsika intsony zany. Amen. Asa tokony anaovanao ministera lasa ny olona fotsiny le izy. Mila mifoha amin'izay isika. Amen. Mila mandinika ny hoavintsika isika, araisitsika atanana ny hoavintsika rehetra. Amen. Ary fahendrena farany izay ndesany moa dia ny hoe tandre moa izy ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tahaka ny olona dala fa tahaka ny endry kararoty ny andro anaovatsoa fa ratsy hoafainan'izao. Ny fahendrena dia antsoina hoe fahalalana ampiarina na antsoina hoe connaissance appliquée. Zany hoe rehefa anananao zay information zay, anananao ny fahalalana dia ndana amin'izay appliqueo le izy fazaraisina fotsiny. Alleluia. Appliqueo le izy. Rehefa appliquenao le izy dia eo ny fanotrona n'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Noho izany ndao tsika hitsangana hivavaka. Milohany andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Ifonatsika eo amin'Andriamanitra ireo adalana rehetra, ireo zavatra nahavariantsika, ireo nandehanantsika tamina sentiment. Ny mila mandao atao délivrance sika indraindray mba tsy hiverenantsika ao anatin'izany adosoana zantsony. Tsy Andriamanitra no manafay atsika indraindray, tsy Andriamanitra ny problème, fa indraindray tsika asianao no tsy ny discerne tsara dia nanao lalan-diso. Ndao hifontsika atsondrany Kristy anadio ny fetraretanao, anadio ny lasanao rehetra. Alleluia. Ibrise ireo karazana zavatra misy malédiction rehetra na tonga atsika asianao ny tahiry zavatra ina moa zany tsy tokony ho tehirizina ao an-trano. Ataovy ny délivrance anao, manaova auto délivrance, mifina amin'Andriamanitra atsondrany Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy rehetra izay rehetra androany vonina hiova amin'ndeha amin'ny lalana mahitsy indray. Mitsangana izay androany Jesosy, miala eo amin'ny toromasom-pahafatesana, miandrandra fahazavana. Ianao le fahazavana dia ny fitarianao fanahy masina. Esorony eo aminay tompo ireo karazana voalina rehetra eo amin'ny masonay, zay nanakona anay hatramin'izay tsy nahitana ny anjara voatendrinay. Fa matetika izay dia nylanin'ny devoly sy ireo agent diabolika ny fotoananay rehetra, ka tsy tena natokanay aminao. Nefa izay ity dia manana mission goavana eto amin'ity tany ity. Tompo hifonanao aminay, hifonanay aminao ireo fotoana navarim-barena rehetra, ireo fotoana nandiananay tany amin'ny sitraponao rehetra, ireo fotoana nylanilaninay, nanaovanay discussion tsy mitondra vokatra akory, na dia momba ny tenin'Andriamanitra aza atao anatin'ny réseaux sociaux na ohatra izany. Matetika izy ireny dia karazana nanehoanay fotsiny étalage de connaissance, kanefa tsy nitondra ny aninona teo aminay, sady tsy nitondra fiovaha-penitra mahery vaika, tsy nitondra ny aninona teo aminay akory. Tompo malalo ankehitriny izay omeo fohendry. Ianao le fahendrenay Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy le fahendrena mitoetra ao anatinay. Aoka hifondray zany fahendreny zany androany, ho active zany fahendreny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka tompo malala. Alleluia. Amen. Mpanompon'Andriamanitra manaraka. Dao tsika hiteko voninahitr'Andriamanitra, andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Dao tsika mbola nohy hivavaka ho an'ny fitohizan'ny fotoana iarahantsika eto. Ray masina tsara indrindra makasitraka mideranao ny amin'ity maraina vaovao menao anay ity, misaotra ny amin'ny teny zay ny fampizarana teto sady, misaotra ny amin'ny hafatra zay menao anay tsirairay avy anatin'ny fonay. Tompo malaroka ny teninao hitoetra tsara ny anatinay dia mbola apetraka aminao ny fitohizan'ny fotoana rehetrarehetra eto, anao ny voninahitra Jesosy, araka ny voalazan'ny Jaona mpanao batisa hoe zay tsy maintsy miena fa ianao kosa Jesosy tsy maintsy mitombo dia ho tanteraka izany teninao zany eo amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mahazo mipetraka tsika vetivety dia ndao tsika anohy ny fiarana mamaky ny tenin'Andriamanitra teto foana. Sekoly famahana olana androany herinandro vaovaony manomboka eo amin'ny fiainantsika dia te hiresaka aminao momba ny fanombohan'i Jesosy.
nanomboka ny asany Jesosy dia inona ny nataony voalohany, anisan'ny asa nataony voalohany indrindra, dia andao jerentsika vetivety zay ao amin'ny Matthieu 5:5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12:20 novakitsika vetivety. Efa nizarazaraika izy ity tany amin'ny fifadikanana sy tany amin'ny fiangonana hafa fa mbola averiko zaraina amintsika eto foana ho an'izay efa naheno dia mahasoa antsika ny teny miverina fa indrindra fa eto tenin'i Jesosy no vakitsika eto. Halleloia. Vakitsika zany ny Matthieu 5:5 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malaelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny oro fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny nona sy mangetahita ny fahamarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona senjehana raha sy izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Amen. Ny olana dia ny tsy fananana fahasambarana. Ny vahaolana dia ireo tantarain'i Jesosy ireo. Misy karazam-pahasambarana anankisivy eto zarain'i Jesosy. Jereo tsara le parallèle ao amin'ny soratra masina. Raha manisa afaka manisa mihitsy ianao, sambatra ny malaelo am-panahy, sambatra ny oro, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny nona sy mangetahita ny fahamarinana, sambatra ny miantra, 5 zay, sambatra ny madio am-po, sambatra ny mpampiavana, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, sambatra raha tsy ny olona sy enjehany. Firy zay? 5 zay. Raha mijery tsika amin'ny Galatiana 5:12 sy 13, vokatry ny fanahy firy? 5. Raha mijery tsika amin'ny Korintiana 1:12 momba ny fanomezam-pahasoavana, ny fanahy 5. Halleluia. Eto Jesosy nanomboka azy izy eto. Tena azoko antoka fa ny mpanoratra ny soratra masina tsy nanao kajokajo hoe ndao ataontsika 5 eto dia ataontsika 5 eto dia ataontsika 5 eto fa zay le inspiration fanamasina amin'ity teny ty baiboly vakitsika ty baiboly tsy mahafinaritra ny olona ty, ny olona sasany fa hafinaritra azy io ao aoriana rehefa tonga ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa mahagaga io baiboly io satria ny mpanoratra azy mahagaga dia Andriamanitra. Dia eto zany ny olana dia tsy mananana fahasambarana, tsy mananana filaminan-tsaina, tsy ohatrany hoe tsy sambatra ianao tsy faly ianao be dia be ny zavatra tsy mahafinaritra anao. Dia zay zany ny olana, ny vahaolana satria sekoly famahana olana dia ireo fahasambarana tantarain'i Jesosy rehetra. Fa mahagaga le izy fa tsy fahasambarana amin'le mahazatra antsika olombelona. Ny fahasambarana zao raha anontaniana maimaika aingana be dia tsy mieritreritra dia sady tsy ampy fiombonana dia inona zao mahasambatra anao? Mahasambatra anazy zao ry tomobile ry. Raha ananako iny dia tena sambatra rehefa le ohatr'izay. Fa tsika nefa tsy ohatr'izay foana fa tsika miombona foana, tsika zanak'Andriamanitra, tsika amin'ny Jesosy foana. Dia raha misy manontany antsika mitampotampoka na ohatra fanamasina mihitsy ary manontany antsika mitampotampoka inona mahasambatra anao dia tsy hamaly tsika na vola amin'ny mahasambatra azy zao. Raha menao vola fanamasina dia sambatra. Tsy zay fa raha mamaky ny soratra masina dia tsy zay fa mifanohatra be. Inona hono ny mahasambatra? Inona hono ny olona atao hoe sambatra hozy Jesosy? Malahelo am-panahy hony. Inona ny olona malahelo am-panahy zany? Raha raisina amin'ny amin'ny teny dikateny izy ity dia mahantra.
mahantra ara-panahy. Zay ny hevitra le zay le malahelo. Taloha moa zany mpandika teny mety mataotaotra manohatra hoe mahantra, fa le izy tena pauvre mihitsy le izy amin'ny teny frantsay. Raha mamaky ny dika teny frantsay tia pauvre en esprit. Hitanao le mahantra ara-panahy zany dia zao toe-panahy izy io manaiky hoe malemy ianao, manaiky hoe tsy ampy zavatra any aminao, manaiky ianao fa mila famonjena. Toe-panam-panetretena zany zay malahelo am-panahy zay. Asara hitantsika toe-panam-panetretena le izy. Zay misy olona indraindray mantsy eritreretina fa hifanana ny daoliny zavatra rehetra, tsy te ho ampiny izy, mieritreritra izy fa tsy mila famonjena, mieritreritra izy fa tsy mila an Jesosy, satria mieritreritra izy fa manan-karena, efa manan-karena ara-panahy. Dia misy izy mipuiser any anatin'ireny ohatra fivavahana samihafa tsy mifantoka amin'ny Jesosy reny, fa manohatra na tsy miraharaha loatra ny Jesosy reny, na fivavahana mety ho nentin-drazana indraindray, mety ho fivavahana avy any amin'ny tatsinanana any indraindray. Misy fombafomba mpivavahana samihafa, ohatra hoe ésotérisme ohatra zany. Rehefa resahanao izy dia zay tsy mila zany fa zay efa manana, zay efa izy. Na le fivavahana miompana amin'le olombelona, na le antsoina hoe humanisme. Zany hoe ny olombelona ranga tsara, ny olombelona mety, ny olombelona mahafinaritra, ny olombelona mahavita tena. Fa Jesosy miteny hoe sambatra ny mahantra ara-panahy. Zany hoe sambatra ianao zany raha mireconnaître hoe za tena tsy izy, za tena kely, za tena mila fanampiana, za tena raha tena very melohany eo nanao amin'ny Jesosy zany mila manana an'izay ianao, ary ny olona rehetrarehetra manana an'izay ao anatiny, fa afeniny le izy, totofany amin'ny nofony le izy, dia fitahany fahavalo ihany koa izy mba hieritreritra fa mahavita azy izy, fa mahavonjy ny tenany izy. Fa Jesosy miteny hoe sambatra aloha ianao raha mahantra ara-panahy, satria ho anao ny fanjakan'ny lanitra zany. Hafahafa ny fahasambarana tenenin' Jesosy amintsika eto, satria fahasambarana tsy araky ny mahazatra, tsy araky ny hita. Raha mijery réseaux sociaux ianao tambajotra ianao sotra zany, dia zavatra oatra zany ny hitanao any. Ianao mahavita, ianao mahavita tena, ianao tena tsara, ianao tena mahay zavatra rehetra ianao. Zao tsisy resaka fivavahana, tsisy resaka Andriamanitra indraindray, dia indraindray afangarongaro amin'ny fivavahana sy afangaro amin'Andriamanitra, fa ny fiafaran'ilay izy mifototra ao amin'ilay maha olombelona sy ilay nofo. Ahoana moa zany manindraindra n'le olombelona sy le nofo le izy kay rehefa tena dinianao. Fa Jesosy miteny hoe sambatra ny mahantra ara-panahy. Zay ny mahatonga antsika indraindray rehefa mivavaka, rehefa miombona amin'Andriamanitra, dia mbola henontsika ao zay ohatry ny alahelo am-panahy zay. Le izy tsy hoe mbola ao anatin'le nofo talohantsika, fa mbola ao amintsika le hoe raha tsy misy anao akay Jesosy dia tsinitsininy, raha tsy misy anao akay dia tena mahantra tanteraka ny fanahiko Jesosy. Dia zay sentiment, zay toe-po sy toe-panahy nananao zay rehefa mitoetra ao aminao, dia anao ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ya, ka fahasambarana, misy karazam-pahasambarana anankisivy zany ireo malahelo am-panahy. Ory, sambatra hono ny ory, fa izy no ampifaliana. Ohatran'ny hafahafa be, sambatra ny malemy fanahy, tsy maintsy malemy fanahy zany ianao, tsy maintsy matsapa tena ory ianao, mitovitovy amin'le fahantrana ara-panahy teo ihany le izy. Tokony ho tsapa hoe mila an'Andriamanitra ianao fa tsy mahavita tena. Ory ianao, na dia manana harena be dia be ary dia ohatran'ny ory foana, fa tsy mifaly ao anatin'ny harena. Zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra manambara Jesosy hoe ahoana moa zany le olona manan-karena be, raha ohatra izy ka ho lasa androany dia tsisy dikany. Le harena zay ny faliny, ny faly ny fanahany, ny faly ny aminy, fa ny tena marina kay ory indrindra izy. Fa rehefa mahatsapa ianao hoe ory ka makao amin'i Jesosy dia ianao ny ampifaliana indrindra. Aleloia. Sambatra ny malemy fanahy amin'izao vaninandro lalovantsika zao eto tany, eto amin'ny firenena, dia manahirana indrindra zany malemy fanahy zany. Sarotra be ny manatanteraka an'izany, tena sarotra. Fa
rehefa malemy fanahy ianao dia mandova ny tany ozy ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana, tsy hoe noana sy mangetaheta sakafo, fiara, vola, fa fahamarinana. Amen. Fahamarinana, fa hofokisana. Sambatra ny miantra, sarotra be zany miantra zany amin'izao vaninandro iainantsika zao. Raha misy mpangataka dia aloaloha any. Raha misy olona mba mila fanampiana aminao dia aloaloha any. Fa zao ozy Jesosy hoe sambatra ianao raha miantra. Misy fotoana efa tsy manana ninina mihitsy fa noho ny amin'ny tompo dia alefa zay anana. Misy témoignage be dia be. Minao fa misy fijoroana be dia be. Afaka mijoro tsika rehetrarehetra. Misy mpanompon'Andriamanitra mijoro. Fa loatra zany ijoro aloha fa apatsiahy fijoroana mpanompon'Andriamanitra fotsiny. Misy mpanompon'Andriamanitra tena misy olona nisy fahitapity tonga teo aminy. Dia tena tonga dia misy. Dia misy olona tonga dia le olona tena tsy nanana ninina koa fa mety hoe tena tsy salama ohatra zany dia tonga nangataka taminy. Fa le fahitapitiny tonga dia nalefa ny tany amin'ilay olona dia mety tantarainy zany ka mora fa sarotra be ianao mila fa dia tonga le fahitapity tonga eo aminao dia misy olona tonga mangataka aminao dia nalefanao tany daholo le izy. Nefa ianao koa manana ny tena besoin anao maika ihany koa. Ohatr'izay le miantra. Zay le sambatra zany le olona. Raha raisina eo amin'izao tontolo izao zany dia hoe tena vobe ianao e. Fa raha raisina amin'ny tenin' Jesosy dia sambatra ianao satria niantra. Satria ianao koa ny iantrany Jesosy. Iantrany Jesosy koa ny fanahinao rehefa manana izay tompo sy toepanahy izay ianao. Tsy ho jerentsika tsirairay le izy fa zao fotsiny ny fanamariana amin'reto fahasambarana sivy tantarain'i Jesosy reto dia voalohany indrindra aloha toe-panahy no resahan'Andriamanitra eto. Toe-panahy no resahany. Toe-panahy zany malahelo am-panahy zany. Toe-panahy zany ory eo anatinao zany. Toe-panahy zany malemy fanahy zany. Toe-panahy zany noana sy mangetaheta ny fahamarinana zany. Toe-panahy ny miantra. Toe-panahy ny madio am-po. Samy manaikitsika fa zay Jesosy zany tsy niteny hoe sambatra ny olona afaka manao fahagagana be, na hoe sambatra ny olona manambola be, na hoe sambatra ny olona manan-karena be. Tsy izany eo fa toe-panahy daholo le fahasambarana ny tantarain'i Jesosy. Tsika zany eto amin'ny asa fanompoana tsy hoe miteny fahatanina ohatra zany fa io le izy. Io voalaza eo izy. Sambatra ny mpampiavana. Toe-panahy no mahatonga anao mampiavana. Sa tsy zay? Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Toe-panahy no ahafahanao mijoro na enjehana ary ianao dia mahatsiaro sambatra ianao na voentsika ny amin'ny fahamarinana. Apetratra tsara voentsika ny amin'ny fahamarinana fa tsy hoe voentsika ny amin'ny zavatra hafa. Indraindray tsika voentsika ny amin'ny rariny, mizatra tsy mety ataontsika dia enjeha amin'ny fiarahamonitsika dia Andriamanitra mamindra fo satria mibebaka marina taminy ianao satria nanao tsy mety. Fa ny fiarahamonina tsy maintsy manefa nitrosanao amin'ny fiarahamonina ianao. Satria ny fiarahamonina tsy Andriamanitra. Ny fiarahamonina manana ny prinsipany sy ny lalànany dia mametraka izy hoe ohatra sanatria nangalatra ianao, mifony ianao eo amin'ny Jesosy fa nangalatra. Fa ny fiarahamonina manefa ny adidinao eo amin'ny fiarahamonina sy ny sazonao amin'ny fiarahamonina ianao. Zay le izy. Fa zao eto dia sambatra kosa aloha ianao amin'izay fotoana izay satria navelan'Andriamanitra eloka. Fa tsy sambatra kely ianao eo manofo satria tsy maintsy manefa le eo amin'ny nivon'ny fiarahamonina. Fa na izany na tsy izany rehefa amin'i Jesosy ianao rehefa madio hoe anatrehan'Andriamanitra ianao dia sambatra foana ihany. Na sanatria ary any amin'ny toerana ankizy ohatra ny figadrana ohatra ny misy ianao dia sambatra foana ianao satria Jesosy eo. Amen. Sambatra zany izay enjehana noho ny fahamarinana. Azo ny fanjakana lany sambatra raha ratsy ny olona sy enjehany ary sy ny teny ratsy rehetra hitenena lainga anareo noho ny amiko noho ny amin'i Jesosy eo koa mantsy le mila jerena kely indraindray satria misy olona mametraka ny tena no persécuté sy ho victime indraindray. Zay victime fa voentsika zay fa naninona voentsika zay fa zao indraindray tsy noho ny amin'i Jesosy nanenjehana anao ohatra. Mety tsy ho zay fa ndray mety hoe noho ny opinion politique anao nanenjehana anao ohatra zany
tsy hoe mitsaranao raha zay ianao fa fatary fotsiny aloha fa tsy nenjehana nony amin'ny fahamarinana ianao sy tsy nenjehana sy naratsina nony amin'ny Jesosy ianao na dia mety misy afangarongaronao raha Jesosy le politika fa ny tena marina nenjehana ianao nony position politika anao ohatra zany mety misy zany za aloha mahita indraindray misy zany zavatra zany ka io zany tsy afangaro le izy fa sambatra zay enjehana sambatra zay aratsina nony amin'ny Jesosy. Aza miteny foana zany hoe zay voahenjika be satria zao fandraindray tsy voahenjika nony amin'ny Jesosy fa nony amin'ny zavatra hafa mety nony amin'ny nofinao sy ny nafinaritra ny fonao manokana fa tsy voatery zay nafinaritra ny Jesosy fa raha voahenjika nony amin'ny Jesosy kosa ianao dia sambatra ianao zay. Alleluia, alleluia. Toe-po zany fahasambarana sivy toe-po daholy. Jereo tsara Matthieu toko voalohany faharoa fahatelo fahaefatra. Jereo fa tantarany firazanan'i Jesosy, tantarany fakan'ny devolofanaan'i Jesosy, ny tantarany amin'ny faterahan'i Jesosy, ny fanaovana batisa azy ny ona tamin'ny Jaona mpanao batisa nakany ny mpianany voalohany. Dia eto amin'ny Matthieu toko 5 amin'izay manomboka ny tena asan'i Jesosy. Inona ny fitomboan'ilay izy? Matthieu toko 5 toko 9 toko 7 fampianarana daholo teny avokoa. Lesona faharoa zany, lesona voalohany le toe-panahy teo, lesona faharoa teny aloha. Jereo tsara fa Matthieu ny fahagagana sy ny fanasitranana dia any amin'ny toko 9 ny vao manomboka. Fa fampianarana daholo ny melohan'izay ny fanjakan'ny lanitra, miompana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Teny aloha vao fahagagana. Toe-panahy aloha zay vao ona moa izy tsy fahitsika tsara. Toe-panahy aloha zay vao zava-panahy, zay vao ny zavatra rehetra. Io ny kronolojia amin'ny Matthieu nanoratra ny soratra masina ny tantarany fiainan'i Jesosy dia io le kronolojia. Toe-panahy sy teny aloha ny nandeha aloha, zay vao ny tantaraina amin'izay hoe nanao fahagagany Jesosy. Ary na mijery ao Matthieu toko 4 atsika zao say jerentsika vetivety kely Matthieu toko 4 dia mitantara kely eo izy hoe mitantara meloa zany izy ny zavatra nataony Jesosy toko 4:17 naran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilea ka nampianatra tao amin'ny sinagoga ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nanasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny nofo rehetra tamin'ny olona. Inona nataony zany? Nampianatra aloha izy tao amin'ny sinagoga nitory ny filazantsara ny fanjakana, zay vao nanasitrana ny aretina rehetra. Zay ny kronolojia nitondrany Matthieu anazy. Satria zava-dehibe aloha ny fanjakan'Andriamanitra, zava-dehibe aloha ny fitoriana ny teny fahamarinana, zay vao ny zava-panahy sy ny zavatra rehetra. Ny zava-panahy, ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahafenoan'ny fanahy tao amin'ny Jesosy nafahana nanao fahagagana. Ary avy amin'izay fanomezam-pahasoavana izay no nisehoany ny fahagagana. Zay ny zavatra rehetra. Ny fahagagana dia zavatra rehetra. Ny fahatateran'ny fahagagana eo amin'ny fiainan'ilay olona, zay ilay zavatra rehetra resahana. Ny zava-panahy dia le herin'ny fanahy masina nentin' Jesosy nanatanteraka an'ilay izy. Fa ny toe-panahy dia le teny nitoriany meloha, ny filazantsara ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Oka zany tsika tena ahatsapa foana fa ambony be ny teny sy ny zava-panahy miohatra amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Ny toe-panahy miohatra amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy, miohatra amin'ny zavatra rehetra. Fa indraindray lasa loha izy. Ary zay ny zavatra, zay ny olana teo amin'ny olona zay na dia mpanaraka an'i Jesosy na dia nanatrika ny fampianaran'i Jesosy na dia ny mpiaradia amin'i Jesosy teny le zavatra rehetra sy le zava-panahy no tena nahasarika azy sy nampiazakazaka azy. Na dia efa maneho raha Jesosy mitory teny mandritra ny toko anankitelo sa efatra, tory teny fotsiny ny ataony eo. Fanjakan'ny lanitra, fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra, zay ny tena ataony eo. Ny fahasambarana miresaka toe-panahy anankisivy izy eo, zay ny nataony. Zay ny nanombohany azy ilazany hoe retony ny tena manan-danja. Fa na izany ary indraindray ny olona mihazakazaka any amin'le zavatra secondaire sy tertiaire foana. Tsy hoe ratsy le secondaire sy tertiaire, tsy hoe ratsy ny zava-panahy, tsy hoe ratsy ny zavatra rehetra zay ateraky ny zava-panahy, fa
tsy misy lanjan'lay izy raha tsy miaraka amin'ilay toe-panasy ilay teny. Amen. Alleloia. Miariary zany fa miamafy amafisin'ny tompo amintsika zany zay zavatra zay mahazava-dehibe ny toe-panahy zay. Amafisiny ao amin'ny soratra masina. Aika efa nizarain'i Jesosy teto kay izy misy fahasambarana 7 miopana amin'ny toe-panahy. Dia amafisiny Paoly any amin'ny vokatry ny fanahy. Tsika rehetra zany zao rehefa mandehandeha iny tokony antsony ahoana raha vokatra? Raha vokatry ny fanahy zay. Alleloia. Vokatry ny fanahy ho tanterako amintsika satria izay ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Inona moa ataoko hoe raha ohatra ka maneho fahagagana be ianao ary zany indraindray mampitaraina ny olona nge amintsika kristianina. Aokantsika tena hivavaka dia aoka tena hifona ihany koa tsika ho antsika sy ho an'ny kristianina takatsika satria tsy maneho ny vokatry ny fanahy. Tsy maneho ny vokatry ny fanahy, tsy maneho an'ilay toe-panahy dia nefany manao fahagagana be, dia nefa ohatrany hoe mirehatra be, dia nefa ohatrany hoe misy zava-panahy be, dia nefa ohatrany hoe tena misy vokatra ara-nofo be hita eny amin'ny fiainana isan'andro, manana tôbila, manana zao. Nefa le toe-panahy tsy ao. Dia inona ny olana amin'izay? Voasakana zay mbola tsy ao amin'ny tompo. Lasa tsy te aheno. Misy olona zao tena tsy te aheno intsony momba zany Jesosy zany. Tena mampitomany zany. Zaho moa tsy marivo ranomaso be fa raha ny ao anatiko tena efa mitomany be rehefa mahaino an'izany, rehefa mahita an'izany, rehefa miaina an'izany. Tena misy olona tena tsy te herika satria indraindray avaty amintsika kristianina le izy tsy miaina an'ilay vokatry ny fanahy, tsy miaina an'ilay toe-panahy, tsy manaraka n'ity sitrapon'Andriamanitra ity. Tsy sambatra fa mody sambatra. Haitsika mody sambatra, hay ny fahasambarantsika any amin'ilay zavatra rehetra, tsy mety any amin'ilay zava-panahy fa tsy aty amin'ilay toe-panahy. Dia mampatsiahy antsika indray Jesosy eto zao maraina izao hifantoka sy ompana tsara amin'ny tena zavatra manan-danja indrindra izay takian'Andriamanitra amintsika. Manana toe-panahy tsara, okanao ho sambatra androany araka ny fahasambarana tiany Jesosy ho tanteraka amin'ny fiainanao. Okanao ho malemy fanahy, okanao anaiko ho malahelo am-panahy, ho mahantra ara-panahy. Fa rehefa mahantra ianao, mahatsiaro ianao hoe tsy ampy, tsy feno a Jesosy dia tonga izy mameno anao amin'ny fahatsarany rehetra. Amen. Alleluia. Efa may manakaiky ny fotoana dia ataontsika hitsangana hivavaka. Akasitraka amin'ny tompo isaory izy, mivoninahitra izy ny amin'ny fahatsarany rehetra, ny amin'ny teny, ny amin'ny rehetra ataony eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny fahavelomanao, ny amin'ny hery anao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy mankasitraka anao zay. Misaotra fa miteny aminay mandrakariva ianao Jesosy ary mahatsiaro ny teninao indray izay androany. Misaotra fa ianao le teny tonga nofo. Tsapanay androany ny fahalebiazan'izany Jesosy. Ianao le teny tonga nofo. Misaotra fa ny teninao mamelombelona, ny teninao manamasina, ny teninao manadio. Misaotra Jesosy fa diovinao indray izay androany, avozinao indray izay androany, amasinao indray izay androany amin'ny alalan'ny teny. Misaotra fa ny teninao amin'ny alalan'ny soratra masina dia tsy foana mandrakizay izy ianao hoe tsy misy na dia litera ray ara-foana amin'io. Misaotra Jesosy fa marina amin'ny teninao ianao. Mankasitraka tompo malala androany mivavaka mba ho sambatra izay, sambatra araka ny fahasambaranao, dia mitoepo tsara Jesosy mitoetra ty anatinay. Fa namasina sokafanay indray mifonay an'ity maraina ity mba ahafahanao miasa tena mahazo aina ny anatinay, manatanteraka izay tianao sy izay sitraponao rehetrarehetra. Tompo malala mba eny amin'izay tany rehetra andehananay eny zay Jesosy dia tena ora vokatra tokotrany, feno vokatra ny fanahy Jesosy Tompo. Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, tiana indrindra ianao, tiana indrindra ianao Tompo.
manjaka eo amin'ny fiainanay ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndreo petraka vetivetsika ndolo hitehaka ho an'i Jesosy voninahitra ho azy dia anao fanatitra vetivetsika dia misy vaovao vitsivitsy ifampizarana ihany koa. Mbola mitohy foana ny sekolitsika. Tsika dia mpianatra ny tompo sa tsy zay? Ny mpianatra dia mianatra zany hoe manatrika sekoly alatsinainy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany sekoly famana olana. Raha pizza dia misy ny sekoly fanasitranana manomboka amin'ny 7 foana dia mifarana amin'ny 8 sasany foana tsika eto amin'ny 2e étage supérieur Analakely. Alarobia dia mitohy foana sekoly tokantrano angamba zao ny amin'ny larobia zao dia manomboka amin'ny 7 mirava amin'ny 8 sasany foana hatrantsika. Ny alakamisy dia mbola mitohy ny fifadikanana etsy amin'ny Shalom Tanimena manomboka amin'ny 7 eo dia mifarana amin'ny 2 sasany amin'ny 3 eo. Ny zomatsika dia eny amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 hariva. Alleluia. Ny sabotsy kosa tsika dia ho an'izay ny soratra anarana rehetra dia manatrika ny retraite na ny fitokanana ara-panahy zay ho tanterahana eny amin'ny Fofikry lafy. Ho antsika rehetra izay ny soratra anarana amin'ny 9 sasany dia efa manomboka tonga eny. Zay ny tena mety indrindra satria ny fotoanantsika eny dia manomboka amin'ny 9 maraina. Na eto Antananarivo ianao na ny ivelana Antananarivo zany dia angatahana ianao mba ho tonga amin'ny 9 sasany eny amin'ny Fofikry lafy. Zay ny mahatonga antsika miomana herinandro melody miandro melody efa ilazana zany dia nizao zany dia efa manomana tsara matory tsara mandritra ny herinandro dia mba mifo maraina tsara zany amin'ny asabotsy asa mifiry mifofazana maraina mba ho tonga amin'ny 9 sasany eny amin'ny Fofikry lafy. Dia misy ny retraite spirituelle fitokanana ara-panahy fionam-be atsika zay karaka ny HVKL fa tsy hoe ny HVKL rery akoriny ao dia mandritra ny 3 andro asabotsy alahady alatsinainy. Fiofanana fandraisana tenin'Andriamanitra fidirana sy fiankofana misy koa ny lalao piralahiana zay rahantsika ao anatin'izay fotoana ho an'ny tanora fotoana ho an'ny ankizy dia efa tapitra moa ny fisoratana anarana fa tsy afaka manentana ntsony fa kosa zay mbola tsy nanefa ny sarandasy dia entanina ampitiavana be mba hanatanteraka an'izany melohany io fotoana io le plus tôt possible hoy ny vahiny mba ahafahantsika miomana tsara mba ahafahantsika tena hoe milamina tsara ny sakafo ny fatoriana ny rehetrarehetra rehefa tonga antsika mba afaka mifantoka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fivavahana amin'ny fifantohana amin'Andriamanitra. Alleluia. Azadino fa any amin'ny HVKL mission event dia afaka arahana foana ny toriteny mandeha directa amin'ireo fotoana samihafa ireo fa ny any amin'ny retraite aloha mbola ho jerena hoe isy ve ny directa sa tsy isy mety isy fa amin'ny ampahany any no directa mandeha any amin'ny retraite sy ny fitokanana ara-panahy. Ho an'ny zay mihaino radio dia 90.8 radio HVKL afaka mihainotsika isaka ny adindray dia misy ny teny manafaka amin'ny 9 maraina dia misy toriteny lavalava koa adindray amin'ny 12 ihany koa ka hatramin'ny ray dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 hariva dia misy fandarana sy hira samy hafa ihany koa ao amin'izany ainao manjery izany appreciany ianao hiaino sy hijery araka ny tenenin'ny pasteur teo mba ohatrohatr'izany mba tsara andanitsika ny fotoanantsika tsy hoe ratsy be akory ny akoatr'izay fa mety mba mitondra fananarana kely any ny hafa fa appreciana hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra foana ihany raha mety sy raha azo atao. Alleluia. Ndao-tsika hitsangana amarana ny fotoana dia hivavaka tsika sandrataony amin'ny tompony tananao misaora azy amin'ity marain'ity ny amin'ny fahatsarany sy ny fahalebiazana ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ny amin'ny fotoana ny rahanay teto misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fampianarana misaotra ny amin'ny firalahinay tonga eto Jesosy misaotra ny amin'ny fahatsaranao amin'ny fiainanay makasitraka anao zay Jesosy misaotra foana ny amin'ny fahavelonany ny amin'ny hery sy tanjaka ny amin'ny saina matsilo menao anay makasitraka tompo malala ny amin'ny fahatakarana ny teninao ianao fanamasina miasa ty anatinay tsirairay avy
mba tonga anay ahalala ny sitraponao ary sokafanay anao mandraka ariva ny fonay sy ny momba anay rehetra Jesosy mba hiteny foana ianao mba hanambara foana ianao ny sitraponao ary tario zay fanamasina vitana tanteraka ny sitraponao amin'ny fiainana apetraka aminao ny tontolo androany Jesosy anjaka ianao Jesosy ny tena ho hitan'ny olona anatin'ny fiainana zay ho diavinay rehetrarehetra tompony mety misy ny olana holalovana mety misy ny problema Jesosy ho andalovana fa ianao ny miaraka aminay dia tsy anatahotra zay fa atoky anao tanteraka Jesosy tsy amin'ny tontolo androandroany ihany fa amin'ny herinandro rehetrarehetra zay ho atrehana Jesosy dia anjaka ianao dia hitoetra ianao dia hiseho ianao Jesosy ary apetraka aminao koa Jesosy ny retraite zay ho tanterahana ianao omba ny mpikarakara omba ny mpizaika nareo rehetra zay mety tsy afaka anatrika an'izany koa Jesosy noho ny antony maro samihafa apetraka ampelantananao mahery sy mahagaga tompo fa ny retraite mety mandeha mety ho any ianao sura fa any ianao Jesosy fa miaraka amin'ny rehetrarehetra zay zanako ihany koa ianao Jesosy makasitraka midiranao misaotra ny fanatitra afaka natao zao maraina zao Jesosy ianao hitany tsirairay avy zay afaka nanao an'izany ianao hitany zay rehetra tsy mety tsy nana fahafana nanao an'izany ihany koa Jesosy fa mihoatra an'izany rehetra zany atolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina akasitrahanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy masina velona van Nazareta alleluia amen dia raisintsodrany zay tona amin'ny anaran'i Jesosy ho herinandro feno fahafenoan'Andriamanitra indray ty herinandro ty ho anao ho herinandro feno fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainanao ho herinandro feno fahasambarana avy amin'Andriamanitra le tena fahasambarana tenen'i Jesosy hitanao ny Jehovah ka hiarinao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo fahasoavana Andriamanitra matozo fahasoavana Andriamanitra matozo anareo tain'i Jesosy daholo tompoko